Anisan'ny folo taona lasa zay a nisian'ny tolona nisian'ny tolona mahavavay hiady ho an'ny tanindrazana hiady ho an'ny azo lazaina hoe tsindry azo lena niady indrindrandrindra zay anasan'ny jadona tamin'izany fotoana izany ny fotoana tamin'izany fotoana izany folo taona lasa ary teto moa zany dia nahatsiaro amin'izao fotoana izao ireo mahery fo zay malavo toy ny fitiavan-tanindrazana satria ny tena dia anisany niady ho an'ny tanindrazana tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny anisan'ny atao hoe efa nijerena mihitsy tany amin'ny hopitaly ny ray aman-dreny ny fianakaviana nijery hoe aiza sao dia anisan'ny maty fa mbola noho ny fitiavan'Andriamanitra moa zany dia mbola tsy maty tamin'izany 2009 zany folo taona aty aoriana amin'izao fotoana izao dia mahatsiaro an'izany rahalatsaka izany ary indrindrandrindrany amin'izao fotoana izao zay misy ny fiovana misy ny mpitondra amin'izao fotoana izao zay napetraky ny vahoaka malagasy zay nitarotolona tamin'ny 2009 nitarotolona tamin'ny 2009 dia ny filoha Andry Rajoelina zay amin'izao fotoana izao apetraka ny vahoaka malagasy amin'ray ny fitokisana tamin'ny safidim-bahoaka dia izy zany amin'izao fotoana izao no nitarotolona tamin'izany nafantatra ny tolona ny aretana sy ny niarahana tamin'ny vahoaka malagasy dia izy no mitondra ny tany sy firenena zay nametraka viana ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy zay velorano ny ilazana mino sy matoky zany zay fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao zay filoham-pirenena vaovao dia mahafantatra tsara ny zavatra tian'ny vahoaka malagasy sy ny fandriany dia mino sy matoky zay fa hisy fiovana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena.